Araka ny efa nampanatenaina tamitsika dia toy izao ny fandaminana notapahanay Gen Z, mpianatra, influenceur, mpanakanto, syndicat, tsy manaiky lembenana ho fanohizana ny tolona rahampitso zoma 3 oktobra 2024 amin'ny 12 eny Ambojatovo. Voalohany dia rodobe no ataotsika ka ny Gen Z, ny influenceur, ny mpanakanto, ny mpianatra dia miainga amin'ny toerana efa nahazatra eny Beoririka, Antaninandro, Ankatso, Ambatonakanga ary Sorano. Ny syndicat rehetra dia eny Antanimbarinandrina no mifamtona. Ianareo fikambanana, antoko sy vondrona politika samihafa izay manohana ny tolona kosa araka ny fandaminana dia hoan'ny avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany Arivony Mamo, Imeritsy Atosika, Alakamisy Feno Rivo, Votovorona, Apitatafika sy ny manodidina dia eo amin'ny rond-point Anosizato no fotoana. Ho an'ny Tosiuni sy ny manodidina rehetra dia eo amin'ny rond-point Apasika no fotoana. Ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra Mahitsy, Anosiala, Ambodratrimo, Talatamati, Ivato, Ambohibao, Ambotrimanjaka, Laniera, Ambatolampy tsy Mahafotsy, Ambomanarina dia eo amin'ny rond-point Akazomanga no fotoana. Ho an'ny Avaradrano sy ny manodidina Anjozorobe, Mangamila, Ambohitrolo Mahitsy, Talatany Volonondry, Ambodrabiby, Ambohimangarova, Anosy Avaratra, Sabotsinamehana, Akadikely Lafy, Ambotrarahaba, Anala Mahitsy dia eo amin'ny rond-point Andranobevava no fotoana. Ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa Manjakandrina, Ambanitsena, Anjeva, Ambomalaza, Ambomangakely, Mahazo, Ankadidramamy dia eo amin'ny rond-point Ampasapito no fotoana. Ho an'ny amin'ny lalam-pirenena, ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena fahafito Ambatofotsy, Amboanjobe, Bongatsara, Anjomakely, Iavoloha, Andoranfotsy, Tanjombato, Alasora dia eo amin'ny rond-point Anosy no fotoana. Ho antsika eny amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra dia ho avy ny toromarika avy amin'ireo solombavambahoaka. Ho antsika any amin'ny faritra sy distrika rehetra dia tazony hatrany ny fandaminana nampahombony tolona efa nataonareo hatramin'izay mandra-piandry ny fandaminana vaovao amin'ny fametrahana ny komity mpandrindra ny tolona na ny KMT. Ho an'ny diaspora maneran-tany dia malalaka amin'ny fandaminana amin'ny fanohizana ny tolona ianareo ho fiaraha-mientana amin'ny aty an-tanindrazana. Tsy mijanona ny tolona raha tsy tratra ny tanjona, mametra-pialana Andry Rajoelina sy ireo mpambotry firenena ary ireo mpamono ny mpiray-tanindrazana. Ya, araka ny fanambarana nataony solombavambahoaka ny Manandrina filohan'ny vondrona parlementaire ipara teo izay ansolotena n'ireo vondrona parlementaire niaraka tamin'izareo dia ny teny izy teny am-piandohana fa izahay rehetra solombavambahoaka eto anivona teny miaram-pirenena. Izay teboka izay aloha tonga dia lavinay marindrano satria izahay vondrona parlementaire avy amin'ny firaisan-kina dia tsy tao miaraka nanao fanambarana tamin'izareo dikan'izay tsy ny vondrona parlementaire rehetra eto anivona teny miaram-pirenena no miresaka. Marina fa nisy ny ady hevitra ikatsaham-baolana ivoahana amin'izao krizy izao fa napetrakay ho teboka voalohany tsy azo idivirana ny zo fototra amin'ny fahalalahany fanehoan-kevitra izay hitakinay ny fitafany kanja ny 13 Mey. Noho izany tsy pahanay marindrano iny fanambarana iny raha tsy ombonanay hevitra satria raha tsy mivaly izay etaetan'ny mpanao fitakina eny an-dalambe izay dia tsy miombon-kevitra amin'ireo solombavambahoaka miaraka amin'ny vondrona Irmar nanao an'ilay fanambarana teo ny vondrona parlementaire firaisan-kina. Eto zany dia mametraka izahay
fa ny amin'ny mahafoloan'ny republika araky nambarany teo miantoka zaty sy zary araky ny vafatra na lampandrenana dia ny vahoaka ny masy mandidy amin'izany ny fahefan'ny foloan'ny republika dia aza donona fa fahefana nampindramo vahoaka ka aminay ny feom-bahoaka ny feon'Andriamanitra ka rehefa ozy ny vahoaka hoe esorina aminao zay nomenanao dia zay zany noho izany tsy nisy olombavambahoaka ny amaritra ny tiany vahoaka rehetra napindrana fahefana anay rehetrarehetra atao fa zahay dia miverina any amin'ny vahoaka Andriamanjaka rehefa ozy ny vahoaka hoe ampindramina fahefana anareo dia manaiky zay rehefa ozy izy hoe sotominay fahefana aminareo dia zay zany noho izany lavinay traterina tsara mihitsy fa lavinay iny fanambaranay tsy resaka hoe fanakorotanana ny atao fa tonga ny fotoana ilany vahoaka ny fidy ny tena solombavambahoaka marina izay tena mitondra ny teniny aminay reny tsy mitondra ny teniny vahoaka ko izany dia tsy mety aminay soratao Isso é uma sabe? Isso é uma mafia. Marcelin. Est-ce Marcelin? Pila Marcelin. Marcelin tiro. Vai, a música pisa. Per hanno question va des accombos de tête ça peut. Inona zany le tapaka atao anatin'ny fivoriana tao? No le izy aloha tsy zavatra tapaka fa mahasolombavambahoaka no mifampiantso zahay hijery vahaolana amin'ny zavatra miseho eto amin'ity firenena ity. Ny vahaolana voalohany aloha fampisahara ny herisetra aloha. Tsisy filaminana zany eto. Raha ohatra ka tsy avelantsika malalaka aloha ireo olona ireo haneo hevitra ajanona ny grenade lacrymogène, ajanona ny inona moa anarany ny herisetra ataondreo vahoaka reo. Fa ny porofoiny vahoaka rehetra manerana Madagasikara fa vahoaka mitaky zavatra maharary azy tsy mpandroba reo. Ka raha hitady vahaolana fampiresahana avy aminay solombavambahoaka aloha dia aleo aloha tadiavina ny hevitra rehetra mba hahafahany vahoaka malagasy rehetra maneho hevitra akalalana. Zay aloha ny ahy zay vao mijery zavatra hafa. Mbola tsy heno akory inona tena zavatra taraina vahoaka fa tsy jiro sy rano fotsiny zavatra takiny zareo. Zay zavatra zay aloha no jerena zay tsika vao mahita le vahaolana. Fa ty zavatra ty matoa fefa tonga teny amin'ny arabe ny antony satria tonga teny amin'ny arabe satria tsy nahavita nataty aminay natany amin'ny exécutif. Zay ny antony nahatonga ahy rehefa tsy mijery an'izay za koa tsy araka amin'izany izy. Ny ady zao tsisy olona maratra maneho raha akalalana miheno vahoaka heno tsara iny zavatra mampara. Zay aloha tena zava-dehibe. Fa makararony fo mahita olona maratra isan'andro tsy afaka naneho hevitra. Ka raha tsy avy amin'izay za tsy hitako vahaolana avy aty amiko mahasolombavambahoaka. Donc ça c'est pas ton numéro, mais ça les gens des PM qui sont jusque là. No, fanenjena PM zany tsy resaka avy any amin'ny vahoaka zany tsy resaka fanenjena PM teo. Fa zaho aloha raha tena hitady vahaolana isika tsy maintsy miheno vahoaka. Io aleo ataoko ohatra za io ray. Na io zanako kely ao an-trano io rehefa tsy henoko mitsaotro io. Zay ne mahatonga ny olona mitsaotra e. Andao aloha henoitsika ireo vahoaka ireo. Akadirena ireo vahoaka ireo tsy mara. Zay aloha ny zavatra tsy maintsy ilaina zay. Raha tena hitady vahaolana antsika. Azo tanterahana ve izy zay eritreritrinao amin'ny fanoerana zay? Azo tanterahana zay satria matanjaka ireo force ireo. Afaka kadireny zareo vitan'jareo manao an'izany.
fa tsy haiko hoe inona ny olona raha hinona le vahoaka. Dia inona zany satria raha firenena izy ity hijerena vahaolana tena hoe mitombosoa firenena, inona no mety hoe marimaritra iraisana tokony mapetraka. Ny vahoaka no mamaly an'izay. Matoa le izy fa tonga tany amin'ny vahoaka, matoa le olona fa tonga eny amin'ny arabe le izy a, misy zavatra tsy vitany na exécutif io na taty amin'ny assemblée io. Aleo enona ireo vahoaka ireo fa misy zavatra misy olana be any amin'ny université, any amin'ny Lavanily, any à Toliara, any amin'ny base Toliara, any amin'ny lala be dia be ny olana eto, any amin'ny ministère samihafa, any amin'ny syndicat, betsaka ireo olona ireo. Zay ny terena. Ka zay ny azy zany dia zay fotsiny. Saotra tompoko. Raha zavatra hitantsika amin'ny sary moa zany dia samy nivoaka ny hevitra anao avokoa ireo mpanao solombavambahoaka avy amin'ny firaisan-kina amin'izao fotoana izao izany hoe mpanaova solombavambahoaka avy amin'ny vovonana Irimara sy Mahalotena sisa mbola tafajanona manoly fivoriana ao anaty efitrano. Ho ampitaina amintsika eto ihany ny toy izay rehefa avy. Hay, fa ny fihavanana sy ny firaisana no soatoavina lehibe indrindra ary mametraka fa tombontsoa ambony ho an'ny vahoaka sy ny firenena no zava-dehibe. Ny groupe parlementaire rehetra eto amin'ny antenimieram-pirenena dia miezaka hatrany mitady vahaolana mba hisia ny filaminana sy ny fitoniana eto amin'ny firenena, ka niroso tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Mbola mitohy izany satria ny tombontsoa iombonana dia hisia ny fampiainoana sy ny filaminana, satria tsy misy mahazo tombony amin'ny korotana. Satria resy lahatra ny solombavambahoaka eto amin'ny antenimieram-pirenena fa ny fanajana ny lalam-pandrenana ihany no ahafahantsika miala amin'izao toe-javatra saripady izao. Koa araky ny andininy efa 570 amin'ny lalam-pandrenana, ny filohan'ny repoblika no miantoka amin'ny fanelanelana ny fampandehanana ary ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana. Ny fahaleovan-tena-pirenena sy ny maharaitsy hanombilana ny tanindrazana. Izy no mitandro ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena na eto toerana na any ivelany, ary izy no miatoka ny firaisam-pirenena. Koa noho ny fanajana ny lalàna manan-kery ihany koa araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy 750 dia mamaritra fa ny solombavambahoaka maro anisa no manolotra ny ho prime ministre. Nefa noho ny toe-java-misy ankehitriny dia nosokafana amin'ny vondrona parlementaire hafa izany ho mariky ny fisokafana izay hotokizana hatramin'ny fananganana ny gouvernemanta. Miangavy antsika rehetra herovelona eto amin'ny firenena mba samy handray anjara amin'izany ka iroso amin'ny fanarenana ny firenena. Ny solombavambahoaka eto amin'ny antenimieram-pirenena dia mandala mandrakariva ny fampiresahana amin'ny rehetra mba hisia ny filaminana, mba hiverena ny tsirairay amin'ny asa fameloma-tena sy ny fampandehanan-draharaha. Misaotra ary mirary fitoniana ho tanteraka eto amin'ny firenentsika. Misaotra betsaka tompoko. Zay zany ny namarana ny fanambarana ataon'ny solombavambahoaka mitambatra maromaro reto eto amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena teto Antsimonaizy. Fatapitra an'ilay Saotra nareo mpanao gazety rehetra tompoko.
moa zany fanambarana iny namarana ny fianataony reto nivoaka ny efitrano fidirana izy ireo fa nanomboka omaly raha zavamisy tety toerana omaly arivo alafatsika kosa mety ho toy ny fanambarana